Toan'ny apipa moa zany dia fiarovana ny toerana mba tsy ho tondradrano. Dia misy ireo fotodrafitrasa zay napetraka tamin'ny apipa mba ho karakaraina, dia ny lakan-drano, fefoloa, ireo vanina zany hoe le fampidiran-drano reny zany. Dia vao matomboka zany ny taona anankiray dia efa mijery ny fotodrafitrasa zay mety tsy hataty ny fiavian'ny ora ny apipa, dia tonga dia mandray andraikitra, tonga dia manamafy sy manao ny fikojakojanany reny fotodrafitrasa reny. Misy ve ireo faritra tena hoe ahina satria ohatra hoe faritra Imabetsary rehetra ohatr'izany satria le hoe ahery vaika le rivo-doza sy ny fiakaran-drano amin'ity. Amin'izao fotoana iresahantsika izao tsy fotoanany hoe aiza intsony zany no ataona, aiza intsony atao, fa efa vita daholo zao ireo andraikitra tokony raisin'ny apipa zany amin'ny fanamboarana an'ireo fotodrafitrasa zay ahina mety tsy hataty.